Ndremavakosa eo amin'ny fiaramiasa amin'ny any ivelany. Hanamafy ny fiaramiasany amin'ny Madagasikara indrindra amin'ny lafiny ara-pizahantany i Malaisie. Androany dia nisy ny fihaonana tamin'ny mpandraraha malagasy nanatyrahina tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Androany dia nisy ny fampiresahana teo amin'ny mpandraraha malagasy eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny fizahantany malaisianina. Ankoatra ny fifampizaranana traikefa dia nampahafantarina tao anatin'ity fihaonana teto amin'ny Carleton Nanosy ity ihany koa ny tolotra ara-pizahantany ao Malaisie. Raha mifantatra dia misy amin'izao fotoana izao ny sidina mampifandray amin'ity firenena ity. Well, partly we have also education. A lot of Madagascar go to Malaysia to your children to study in Malaysia. Intéressant beaucoup ny fianarana any Malaisie. And we have also Malaysia my second home program where people can buy property in Malaysia. They can buy property and do a lot of things. This is we call it Malaysia my second home program where they can buy the house in Malaysia. Dia misy koa programa zany any Malaisie hoe ohatry ny olona avy aty Madagasikara zany dia mandeha mividy zavatra ohatra hoe trano ohatra zany mandeha mividy trano any Malaisie dia afaka hoe manana trano any izy dia afaka hoe ampanofana du genre zany any Malaisie na de même hoe ny avy any koa afaka hoe manao an'izay zany manana heritry hoe manao an'izay. So we hope after this program we can invite some of them to go to Malaysia. We will provide the tickets and other things. Tena zany zareo hoe après an'ity séminaire ity afaka miinvité mety andeha any hanatanteraka izay zavatra izay hoe mpafantatra ny Malaisie bebe kokoa amin'ny gasy. So if they stay back, they have a chance to win lucky draw ticket to Malaysia. So raha manana carte de visite nareo dia tsaratsara petraka roa anaovana tirage au sort hijerevana ny olona mafaka mandeha fiaravana rehetrarehetra. Mikasika hatrany ny fiaramiasa amin'ny Malaisie dia nanatanteraka fitsidiana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao minisitra lefitra amin'ny sahanandraramba i Malaisianina hijery ny fomba sy ny sehatra afaka hiara-miasa eo amin'ny Malaisie sy Madagasikara no antondriany.